Nitetika asa PSDR tamin'ny fitondrany Marika Ravalomanana miverina ao an-tsaindreo tantsaha ankehitriny. Olafitra ny mpanao gazety ny taloha lazain'ny ministra Lalatiana Tsinety no naveriny hoy Fernand Selo mpanao gazety. Zone Franche Antsirabe piasa manodidina ny 500 mahery no very asa. Tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soa indray ianao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao ny MBS amin'izao alina izy ma fa 20 ny volana Desambra ny taona 2024 izao manolotra ny araba no sady manasanao ampanajana sy ampitiavana sady ihany koa anaraka ny fotoana ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany. Araka ny fahitantsika tao anatin'ny lohatenim-bavao teo ary dia ho any amin'ny faritra avy hatrany isika anombohana ny vavao amin'izao alina izao ho any Iosiandy. Miafongana mantsy ny fiompiana omby ao amin'ny faritry ny Bara amin'izao fotoana izao. Misy akony maro eo amin'ny fiainan'ireo mponina izany raha ny fanazavana sy ny fanadiadiana izay nataony Germano Menjanahary sy Toky Ramarolahy. Tsy fiarina fe fiarina fotsiny ny fiompiana omby aty amin'ny faritry Bara fa sady fivelomana no kolotsaina ihany koa. Ankehitriny anefa miafongana ny fiompiana azy io indrindra fa eto Iosy no ny asandahalo. Tsy ny tsy fandriam-pahalemana akory no voafehy fa ny omby ho angalarina no efa manomboka tsy misy intsony. Efa melany zany, efa melany ny omby dia ohatrany milamindamina zany zao aloha ny resaka halatromby sy ny madinidinika. Ny tsy fampian'ny orana ny tena problème eto satria nisy orana ny latsaka zao indrono ny latsaka ny orana teto dia namafy vary ny olona. Rehefa namafy vary ny olona miantona indray ny orana dia maina ny tambary dia ohatrany efa manantona antsika makaty zany le kere zao. Tosika ho an'ny tantsaha resaka sosialim-bahoaka zany eto Iosy ohatrany somary marefurefo kely. Ankoatra izay tsy fandriam-pahalemana izay dia isan'ny mampitaraina ireo mponina eto Iosy ihany koa ny fidanga ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny. Ankoatra izay ny tosika avy amin'ny fanjakana ho an'ireo tantsaha izay tsy hita taratra mihitsy. Vidim-bary rahana mahalala fa miakatra be. Tsy zakan'le tantsaha le izy ary tsy zakan'le vahoaka madinika le fiakaran'le vidim-bary. Tsy mba misy fanampiana mihitsy avy amin'ny fitondram-panjakana na sahala amin'izany fa dia miaina irery ny vahoaka ny Iosy zao. Ny commune ny Analavoka efa nisy azo vonjy indroa zay raha tsy diso dia tena mihinana aboaly zao ny olo any. Ny aboaly moa zany ny fahafantarantsika azy dia votry. Izay tsy fantatra intsony hoe inona marina no azo mba hanampiana an'ilay vahoaka madinika satria ny antony ohatrany tena tsisy fijerena le fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Miandry ihany zahay izao tosika fameno hoe vatsiny rehefa tena mahasambilaza fa mbola tsy nisy an'izany teto na indray mandeha. Sahirana ny vahoaka tena sahirana ary mbola tsy nisy fahasairana tahaka an'izao hatramin'izay. Fambolena sy fiompiana no tena fotom-piveloman'ny ankamaroan'ny olona eto Iosy. Ireo sendranay teto an-toerana dia nitaraina mahakasiky ny fidanga ny vidim-piainana avokoa. Mitamberina ao an-tsainy maro ankehitriny nitetika asa PSDR tamin'ny fitondran'ny filoha Marika Ravalomanana izay isan'ny nanampitosika ireo tantsaha mpamboly sy mpiomby. Raha izay ny vaovao tao Iosy dia ho toliarako sindraisika amin'ny titoy ny vaovao manaraka ity dia manoloana ny fomba fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao dia nivoaka tamin'ny fahanginany sy ny mpona tao Toliary. Nisy ny fangatahana ny atrian'ny mpanao gazety tamin'ny fiaonany izay nataon'izy ireo tamina fokotany iray. Germano Menjanahary sy Toky Ramarolahy hatrany. Voafitaka tanteraka izahay. Ino nambaran'ny mponiny Toliary? Raha ny famotoana teto amin'ity fokotany iray ity izy ireo ka samy naneho ny heviny momba ny fitantanana ny raharaham-pirenena ankehitriny sy ny fampanantenana izay nataony izao fitondrana izao tamin'ny vahoaka malagasy. Malay toka malay ia humeko avion humeko helikoptera sa huidiu kami tena nareo aho hidako ni hitambe hanao zahurui zai la panareo humeadana humeameuto humeatomobile tipo hanareo ngati hanaka ya nadaite tilinua kimadamu itu henane tui luza na huaya nareo huleta king masunsiga nareo
mandray soatsio vary mandraiky fitondrato tsy dalaviny azy mila manga avao zahay seriky tena ka manakory mana fitondrato io no mahafisy ny reto-pony ny toliara ireto atrany fa tsy fotodrafitrasa velively no lara-pahamehana ho an'ny toliara amin'izao fotoana izao fa ny fahavokisan'ny kibony vahoaka sy ny fahafenoany vilan'ny mbahoaka izay tsikaritra fa fangatahana fanipaka amin'ny fotokevitra ijoroan'ny filoham-pirenena ankehitriny io. Fa ny ao Antsirabe kosa indray dia misedra olana ireo mpiasa ao amin'ny zone franche amin'izao fotoana izao taoriany ireny amiana ara-pahasalamana ireny. Velotaraina ny amin'ny fandroahana azy ireo ankolaka mantsy ireo mpiasa ao amin'ny zone franche ireo MBS Antsirabe no mitatitra amintsika ny makasika izay. Mpiasa manodidina ny 500 indray no manainy overy asa ao Antsirabe. Mpiasa amina orinasa afaka iray, mpamokatra ireny akanjo-ba ireny ireto voakasika ireto. Nalefa chômage teknika tao anatin'ny fotoana voafetra ireo mpiasa. Nisy ny fifanarahana nataon'izy ireo tamin'ny tompon'ny orinasa mikasika anjon'izy ireo, saingy tsy voahaja izany. Nahagaga ireo mpiasa ihany koa ny fisiana noty nivoaka, izay nilaza fa tsy isan'ny mpiasa intsony izy ireo. Dia tsatsan'ny chômage teknika nanomboka ny 1er aogositra, izay nampandrenesin'ny tompony andraikitry ny orinasa, tompony orinasa mihitsy tamin'ny 2 Jolay ary niraisina io fanamafisana tamin'ny 20 ny volana Jolay. Navoaka izahay tamin'ny 1 volana Aogositra fa chômage embolana. Nekena tao anatin'ny contrat fa homenany zo amin'ny arakasa izahay mpiasa voakasika ny chômage teknika. Betsaka ny olona efa natsoina iverina iasa hoy ny mpitatana. Nefa izahay dia mahita fa misy fifalikiliana ao anatin'izany, misy fanavakavahambolon-koditra na tsy fahalalana mahitsy fa samba mpiasa. Dia izay mahatsiaro vohilika tanteraka izay. Ny raha azo lazana mihitsy hoe fa fandroahana kolaka ny anaovana anay. Fandroahana kolaka tsisy préavis tsisy SDC satria raha ohatra zany izay fa tsisy ny mpiasan'ny akorontsony normal izay tsy meny donation tsy meny congé. Nambaran'ireo mpiasa ihany koa fa noho ny valan'aretina Covid-19 no nampiatoana azy ireo tamin'ny asany nandritra ny enim-bolana. Enin'izy ireo anefa fa efa nosoloana robot avokoa ny ao amin'ny toeram-piasana, tsy nisy ny fampilazana ary mbola mahavalalana ireo mpiasa ihany koa ny fahafantarana fa mandray mpiasa vaovao hofanina hitondra ireo robot ireo ny toeram-piasan'izy ireo. Tamin'ny voalohany ao anaty misy PV zany any taratasy miteny tsy noho ny atin'ny robotisation izy fa noho ny atin'ny aretina. Nefa ankehitriny robot no mitsofoka amin'ny solo anay eo. Izay ireo nefa namelona ny orinasa io hatramin'izay. Ataoko fa 5 taona angamba farany kely indrindra fa nanomboka tamin'ny 2001 nanokatra ny orinasa io ireo olona rehetrarehetra hitanareo maso ireo ankoatran'izay tsy tratratsy moa satria ny ankizy ve moa dia mipetraka fotsiny eto mandritry ny embolana ny hofatrano enjehana ny écolage rehetrarehetra iny. Dia izay zany no angatana mba harao maso tompoko le fampiasana an'ilay robot eto amin'ity indrindra ho anareo mpanao lalàna ao amin'ny antemera ao mba asio fijerena le vahoaka madinika. Nareo milaza fa ty firenena nefa misy taratasy moa zany efa nalefanay ao amin'ny faritra ao fa tsy haiko hoe lasa dossier classé koa ve le izy. Efa nanomboka tamin'ny volana Aogositra angamba ny filoham-pirenena ny tatiny teny anay an'izay dia efa natsofoka anay tao ilay izy hatramin'izao mbola tsisy vala inkoa. Miantso ny tompon'andraikitra moa ireo solotenan'ny mpiasa ao Antsirabe mba hijery akaiky ity toedrarah ity. Ireo mpiasa izay mangataka ny hanomezana anjon'izy ireo raha tena fandroana no ao ambadika io fanajanonana azy ireo tamin'ny asany nandritra ny enim-bolana io. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny tontolon'ny asa izay hatrany dia manatanteraka ny kongresy lehibe manomboka androany eny Faravohitreny ny SVS sarandrana sindikaly. Teboka 3 lehibe no hodiniana mandritra ny 2 andro. Fanadiadiany Mirado Rabenjamina sy Mathieu Princy. Iroso amin'ny fanatsarana ny sata amin'ny fe azy ny syndikaliste et vie de société na ny SVS sarandrana sindikaly. Isy ihany koa ny fifidiana ireo birao maharitra vaovao ho tanterahana miaraka amin'ny ropikambana rehetra. Rososona ny cérémonie rapide zany sady anolotra ny vokatry ny congrès zany ny statut vaovao anaovana sonia ny statut vaovao ny règlement intérieur vaovao ary ny fanolorana ihany koa ny birao maharitra vaovao ato amin'ny SVS miaraka amin'ny fanolorana ny trefeu ho an'ny mpikambana amin'ny randrana syndicale sy rehetra io.
fa eny amin'ny toeram-piasana amin'izao fotoana zao ny orinasa sasany zay vao lasa mandefa somary teknika, zao ny orinasa sasany vao mandroaka ny mpiasa amin'izao fotoana zao. Zany hoe tena mbola mila ny tohana ara-tsindikaly, mila tsika mpiasa mivondrona ary mitodika ihany koa an'ny fanjakana tokony mba mijery ho any ty amin'ny sehatra tsy miankina ny fanjakana, satria raha eritreritra ny fanjakana zany anao le redressement économique tsy maintsy miaraka amin'ty amin'ny sehatra tsy miankina zany. Anisan'ny raha tsy mba nisitraka ny fanampiana avy amin'ny fanjakana hatr'izay ireo sehatra tsy miankina, nametraka fanamby kosa nefa ny randrana sindikaly ho fanohanana ireo very asa sy sahirana atao anaty krizy sy ny lavolefina atao anatin'ny tolona nataony. Noho izay tena nahatonga le tolona navaivay izay nitaritiny randrana sindikaly nahazahoana fanohanana tamin'ireo fédération internationale rehetra, ary nahazahoana ihany koa moa zany an'izay le hoe fanohanana ny mpiasa rehetra hoe kosa raha ohatra ary ka efa tsy mba mahazo amin'ireny le vola be mihoatra ny 900 millions de dollars reny ny aty amin'ny sehatra tsy miankina, dia raha ny tonga anay nikitika an'le hoe ny zana-bola azo amin'ny fampiasana ny volan'ny mpiasa ao amin'ny knapy sao no takinay nomezana ny mpiasa mba tsy vola tsy averina. Ary nafinaritra ho an'ny tolona satria nateo aza ny amehana ny laina zany ke ny tolona sindikaly, satria lasa aty amin'ny fahafito na dia hoe aty amin'ny fahafito ny volana aza nahazo ny mpiasa rehetra voaroka moa zany ka débauché au niveau knapsa dia afaka nisitraka n'ilay hoe fanomezana fanampiana tsy averina. Ny randrana sindikaly no nahazo mari-pakasitrahana manokana avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena noho ny fahasahin'izy ireo ny tolona tsy misy erisetra teny amin'ireo androm-panjakana maro tamin'ny fiarovana ny zon'ny mpiasa tao anatin'ny krizy mivaivay. Eo amin'ny vaovaony serasera kosa indray ary dia samy ho tsarainy tantara eto isika ho ny mpanao gazety Fernand Selo raha nanontaniana mahakasika ny fikasany ministra ny serasera ankehitriny andrava efa sy hampiditra resaka politika amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety. Nisy ny fandarana manokana tamin'ny alalan'ny onjapeo teny Ampefloa androany no tontosaina mpanao gazety vitsivitsy miaraka amina mpikambana ao anatin'ny olafitry ny mpanao gazety amin'izao. Raha Vora Zafy Mahenina sy Tahiriny Ainary no mitatitra amintsika ny mahakasika izay. Mamteraka resy be ny lalàna ny serasera ny mahakasika ny karatra mamatianina ny mpanao gazety malagasy ny fifidianana ireo mpiraovaovao ny lavitra eto amintsika. Marina fa ny taona 2024 no tokony efa niroso tamin'ny fifidianana filovaovao ny lavitra ny mpanao gazety saingy tsy totosa izany. Anisareo tsy nanaiky ary nitsipaka ny fanapahan-kevitry ny ministra Roly Mercia tamin'izany ilalatiana Rakotondrazafy sady mpanao gazety no ministra amin'izao. Ny antsireo namana izy tsy hanao io karatra mamatianina io. Naverina nefa ny tantara. Tao anatin'ilay fandarana niezaka nanazava ny olana mitranga ankehitriny izahay. Ilay resaka lalàna moa zany 55 bis izay nataon'ny ministera ankoatran'izay ilay olana eo amin'ny famoahana ilay karatra mamatianina sy ny fifidianana zany hoe ho an'ny OGM. Tsotra ilay zavatra nitranga zany androany nirezina zavaina tamin'ny mpanao gazety sy ny opinion moa zany ny vahoaka malagasy izay mpanaraka vaovao ny amin'ny hoe tandindomindoza ny tontolo ny asa fanaovan-gazety. Ilay commission zay tokony ho lafitra no manangana azy nitsabahan'ny ministera tamin'ny alalan'ny nota navoakan'ny DGCOM izay manome baiko an'ireo DRCC manangana ny commission any amin'ny faritra zay tokony OGM no manangana an'izay commission zay. Faharoa manarak'izay atao anatin'ilay disposition transitoire ilay lalàna navoakan'ny ministera mamarana amin'ny mandat ny OGM. Ny OGM tsy hoe akory mibody toerana fa raha tsy tanteraka ny fifidianana tamin'ny taona 2024 dia noho ny tolona ny arana tamin'ny ramatoa ministra ihany ny amin'ny hoe tsy ara-dalàna io ataon'ny Roly Mercia io tamin'izany fotoana izany nanangana an'ilay commission ankehitriny nefany dia io ihany no averin'ny ramatoa ministra mijabaka amin'ilay fahaleovantena ny olafitra. Faharoa manarak'izay ilay resaka 55 bis lasa misy isa 7 zany hoe misy titulaire suppléant vice-président ho an'ny conseiller koa misy ohatr'izay amin'ny faritra 220. Manay nisina resaka politika maloto ny mpanao gazety. Tsy elakory no nanao fanambarana ny foloan'ny lavitra fa tsy mety ary manohitona ny asa fanao gazety ny zava-mitranga voatotoina hatramin'ny fahalalana maneho hevitra ka izay no mahatonga ny fanagadrana mpanao gazety any amin'ny toerana zay tsy misy privé zany ohatra faritra Melaky iarahantsika malala fa iaran'ny fandrahonana ny mpanao gazety avy amin'ny fanjakana TVM CRNM tsy ahita olona mihitsy ianao iray lisitra aminao ka rehefa tsy misy olona iray lisitra aminao zany tsy afaka nilatsaka ianao lasa politisena zany ilay olavitra ny tiana ho resahana ao anatin'ny zava-misy zao
de tsotra misy kajikajy politika ao satria na ilay ANRCM azy de mazava be le famoahana licence zany hoe lasa aleo tena zany ilay OGM famoahana licence ka lasa tiana hijabana ndraiky io ilay tontolon'ilay asa fanaovana indrindra moa zany fa ho an'ny OGM zay tokony tompony teny farany amin'ny resaka ANRCM manana solotenao ministère fa raha jerena ny tena firafitra ilay ANRCM dia vitsy zany ny fanjakanao anika na mety hoe manana licence sarany zay mpitondra mangataka licence zay mpitondra tonga eo rehefa manana ny fahaleovan-tena n'ilay ANRCM zay mamoaka licence io zavatra io zany io kajikajy io anisan'ny kajikajy ministera dia mahatonga an'izao olana mitranga amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety zao tandindomondoza ny fahalalana maneho hevitra satria ilay fahafahana azahoan'ny olom-pirenena vaovao ankehitriny raha toka atao olom-panjakana zany nitazona n'ilay OGM mazava be fa andeha ny censure na ilay mpanao gazety hijoro amin'ny fikaroham-baovao tao anatin'ny matianina ary tsy anao an'izay intsony satria lasa eo le sakatsakana atao ao arinao miantso Andramatoa ministra hiverin-dalana ny ministra teo aloha niverin-dalana raha nanangana an'ilay commission tahaka an'izao Ramatoa ministra ianao dia anisan'ny tsy nankasitraka an'ilay carte de presse navoakan'ny ministra teo aloha ankehitriny nefa dia averinareo ilay tsy nety teo aloha ho tsarainy tantara isika ho sahanao ve ny anoy an'izao zavatra izao sa hiverin-dalana inona ny zavitranga aoriana kely tamin'ny ministra Lalatiana mbola mpanao gazety raha niady ho an'ny fahalalana maneho hevitra dia nisy ny filanjana vatapaty ary nandehatra eny amin'ny antenimera-pirenena izy sy ny mpanao gazety hafa naneho fihetsika ava voatapom-bavy ireo mpisehatra amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety fa efa akatoky ny fety tanteraka isika amin'izao fotoana izao satria amin'ny herinandro avy io zao ny krismasy tsy mitsahatra miasa nanomboka ny alatsinainy teo ireo mpisehatra mitady vola manodidina ny fety andro amanalina ny fanaovana mofomamy ohatra manenjika gateau anjatony maro hatramin'ny faran'ny taona izao Ravirazafy Mahenina sy Tahiriny Anatrany Mahavita manamboatra bûche de Noël hatramin'ny 400 isany mihoatra mandritra ny iray andro sy aly iray manontolo ny eto amin'ny farka na ny école de formation des arts et culinaires olona eo amin'ny telopolution no miara-misalama manamboatra izany 7 ariary ny iray raha manomboka ny 4 alary kosa ny mofomamy lehibe betsaka nefa ny famandrihana voaterina janona ho ny tompony andraikitra misy makatsinjarany ka dia misy koa le manao opération le hoe fiangonana fikambanana sekoly reny zany manao le tena opération fakasitrahany an'le mpianatra izao fialatsasatra ny krismasy zao dia neny fiangonana fitediavam-bola raha teo ihany koa mba entina hampandroso ny asan'Andriamanitra amin'ny fiangonana raha ny tena marina vao zao mihitsy izy zao nanomboka amin'ity andro an'io ty mihitsy izy nanomboka zao nisantatra azy eny manodidididina eo amin'ny 300 700 eo zany zay aloha nanomboana azy androany zao no nandeha androany efa somary efa mifeperana kely any satria lizy manko rehefa maromaro ohatran'io sarosarotra kely manatanteraka azy indrindra ao anatin'izao le fioboana zao na ny fiaraha-miasa ary mety manahirana kely na ny mpiasa ary tsy maintsy nahirana kely aloha satria le mifampikasoka manahirana be ny any dia noho izany somary mifeperana kely le fanaovana le famandrihana dia somary tsy dia betsaka loatra izy amin'izao ny ena ny mpanjifa mofomamy tamin'ity taona ity ranoarina tamin'ny taondasa niakatra ny vidiny akora mitra faty antoka ny orinasa saingy ilana tazomina ny mpanjifa hatramin'izay nitazomina foana ny lehibe ny vidiny tsy niova ny anay zany dia tsy niova marina fa tena nisonitra dia be nisonitra be mihitsy eo amin'ny 520 isan-jato eo zany fisondrotan'ny akora amin'izao amin'ny ankapobeny dia nefa ny ezanay amin'ny mba mahame fahafapon'ny olona satria ao anatin'izao le fiobony zao koa ezanao foana mba mitazona zavatra tsara mba hatsiarovan'ny olona anao foana amin'le izay ny zavatra tsara kely dia kely ny tombahatra azo amin'le izy raha ny tena marina kely dia kely fa ny fomba atao dia ezanao mamokatra bebe koa mba ahafahana mba hoe maka kely dia kely ao anatin'le izy ny lana amin'ilay le faty antoko zany dia miezaka mihitsy ianao mba tsy hanao fahadisoana ao anatin'le izy ohatra hoe mainy mofo any andaforo any satria zany ny zavatra mety iseho vaky ny atody na ratsy ny siramamy na ratsy ny lafarina zay anaovana azy na ratsy ny dobera anaovana azy zany mety hanimba zavatra zany dia zahanao mihitsy zany tena mitandrany amin'izay lafan'izay le hoe fampianambidy kely aloha tsy di mitsisy zay kosa aloha fa ny vidy manodidididiny eo amin'ny 7 arivo eo anaty tonga dia fa anaty boaty zany io zany dia anaovan'ny olona karazana opération reny mandany fotoana ny manamboatra mofomamy sarotra ihany koa anefa ny mitazona ireo mpanjifa any amin'ny vidiny
ny kalitao ny zavatra tolotra ny abeany ary ny fandraisan'olona sy ny fahaizana ny feny fotoana no tena tahakin'ireo mpividy tsy mora ho an'ny mpanao mofomamy nefa ny manenjika izany raha tapaka-lava ny rano sy ny jiro mampiasa gropy ary manangona rano amin'ny bidon izany hoe mivoaka volam-paosy hafa no azo atao mba tsy hahafaty ny orinasa fa any amin'ny faritany Antsiranana kosa indray eo amin'ny faritra Diana dia manjaka tanteraka amin'izao ny alatromby velotaraina araka izany ireo mponina any an-toerana noho ny afisika ireo dahalo ho arahantsika ny fanadihadiany MBS Antsiranana. Very fanambola velona ireo mponina an-tampon-tanàna sy ny faritra ambanivohitra any Antsiranana noho ny fisesesin'ny alatromby sy ny asan-dahalo any an-toerana. Tamin'ny Val de Sambre lasa teo no notafian'ny dahalo ny tanàna iray tao amin'ity distrika ity ka navoakan'ireo olon-dratsy tao ambala ny ombin'ireo niarany asa ratsy. Nisy ny fanarahan-dia ka tratehaka nandritra izany ny iray tamin'ireo dahalo ikizana isan'ny tompon'antoka amin'ny alatromby any amin'ny faritra Diana iny. Ny fanadihadiana no nahafantarana fa any anaty elakelan-trano ao an-tampon-tanàna Antsiranana ihany no amidin'izy ireo ny henan'ireo omby alatra. Na ray antso ny taty amin'ny polisy fa nisy very omby tany Mahaleja amin'ny commune rurale Antsampana. Tratra ary mbola tsy maty ny ry zalahy dia omby telo tamin'io andro dia nisy anankiray tamin'ireo efadahy izay mitondra an'ireo omby halatra ireo no azo tambajotra na olon-dratsy mpangalatromby ireo nisy mahazo tombotsoa amin'izy io anoany. Nitondra fanazavana mikasika ny raharaha naratra nampitandro ny filaminana roa tany an-tany Fotsinamaki ihany koa ny teo anivon'ny polisy-pirenena tany Antsiranana. Mbola mitoy io izy ireo ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity. Polisy namita iraka ara-dalàna reo ary anatin'izany fanenjehana sy fikarohana ireo mpangalatromby indrindrandrindra ny mpanao tsongonofotro ilay voalaza teo mpanahazo fitsaboana ary mamita zany fitsaboana zany any Antananarivo ireo polisy ireo. Nisokatra ny fanadihadiana mikasika an'iny ary efa misy anarana sy olona fantatra mahakasika izay zavatra izay dia tsy raviravitana magnoloana ireo olon-dratsy isan'ny sokajy izay manontobina ny fandriam-pahalemana aty amin'ny faritra Diana. Ny fiaraha-miasa eo amin'ny tandro filaminana sy ireo vahoaka ihany no vahaolana voalohany ahafahana miady amin'ny alatromby any amin'ny faritany Antsiranana iny araka ny nambaran'ireo polisy any an-toerana. Eo amin'ny vavaony maresaka iraisam-pirenena ary dia miazakazaka amin'izao ny olona mamony ainy sy ny olona tratry ny Covid-19 any amin'ireo firenena matanjaka. Any Brezila ohatra, olona 10 isan'andro no maty ny Covid-19 fa nampanazavana ary. Miaratsy ny toetra rano Brezila. Samy nahatra amin'ny 30 septambra lasa teo no niverina mihoatra ny 10 isan'andro indray ny isan'ireo olona maty n'ilay varanaretina coronavirus any an-toerana. Mitotalo 740 ny trangam-pahafatesana vaovao malalaka misy araka ny tatitra navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamana ao amin'ity firenena ity. Efa maherin'ny 4,700 alina sy iray hetsy ny trangam-pahafatesana vokatry ny Covid-19 ao amin'ity firenena izay ahitana mponina 220 sy 200 tapitrisa ity. Ny tombo maherin'ny iray hetsy sy 7 tapitrisa kosa ny tranga voamarina. Niakatra tahaka izany ihany koa ny tahan'ireo olona ny findrahan'ny valanaretina andian'ny faharoa izay efa maherin'ny 9,770 sy 9 alina. Ao anatin'izany anefa dia tsy mitsahatra ny manamaivana ity arety mifindra mandripaka olona maro any amin'ireo firenena matanjaka ity ny filoham-pirenena any Brezila, Jair Bolsonaro izay milaza fa tsy hanao ny vaksiny fanefitra izany. Miteraka fampiororon-tsaina ho an'ireo mponina ao amin'ity firenena ity izany fanapahan-keviny izany. Ny Ministeran'ny Fahasalamana eny an-toerana anefa dia mikendry ny ahavitany io vaksiny io amin'ny mponina tsy latsaky ny 700 isan-jato izay vinavinaina ho 50 tapitrisa olona ao anatin'ny 12 volana.
Ankoatra ny tsy fanekeny anao io vaksiny io dia mbola nanala baraka ny Coronavac amin'ny laboratoara sinoa vokarin'ny ivitoerana iray any Brésil izay eo ambany fiahin'ny governoran'ny fanjakany Sao Paulo i Jair Bolsonaro. Io gouverneur io izay tsy iza fa mety ho mpifaninana goavana aminy amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2022. Fa mbola ny raha mahakasika ny Mahery-lanto manandafy hatramin'izao no misarika ny sain'ny mpanara-baovao raha ho any androany raha araky ny fanadihadiany Mirado Rabenjamina sy Mathieu Prince ary dia mbola tsy any amin'ny fonjana ambalatavoangy no misy azy fanadihadiana. Efa-tsy ny fanatritava tamin'ny mpanao gazety tsy ny Mahery-lanto manandafy raha napita ny toy ny raha momba azy androany. Raha ny fantatra dia efa miainga ihany ny didy fampisamborana azy. Etsy andanin'izay dia mitaky ny zony ity mpandinika ara-politika ity. Zo izay tsy narahina satria fitsarana feno barofony nisy. Tsy vitany hoe tsy nahazo fampiatsoana mantso Mahery-lanto manandafy fa tsy noenona ihany koa ilay mpitory. Vaovao mandeha zao zany dia vitany opposition dia ny zavatra antenen'ny avocat teo dia tsy natao audition ny partie civile Dr Benesy. Dikan'izany nullité de nullité de procédure les zavatra satria nulle procédure satria dia ao anatin'ny code de procédure pénale tsy maintsy auditionnena ny partie civile. Dia tsy haiko fa dia mbola tohizandry zareo ihany moa le izy zany dia miandry ny arrestation zao dia 8 heures fa tsy mbola nisy ny aotra loatra eto. Efa saiko tapohina amin'ny didina voaka nagadrana azy moa raha ny fantatra ity zanaka lahy ny manandafy raha kotonirina ity. Saingy nisy mpisolo vavana eno tampoka ilay fitsarana dia nampandre azy. Profo fa tsy mahaleo tena ny fitsarana fa mbola misy mpanao politika mibaiko azy. Samy miandro ny toy ny tiraraha ity avokoa ny rehetra. Fa iverenanay Toliara koa sindray isika ato anatin'ity toy ny fanadihadiana manaraka ity dia any Toliara amin'izao fotoana izao ny birao politika team izay otrony avy eo anivon'ny RMDM antony voalohany sy ahatongavan'izy ireo any an-toerana moa amin'izao ny fanatanterahana ny fikasan'ny filomarika Ravalomanana mikasika indrindra ny kere any atsimo Germano Menjanahary sy Tokra Marla. Ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra. Vonina tanteraka ny ekipa eto Toliara dia ny RMDM na ny rotoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia sy ny antoko politika team anatanteraka ilay fikasan'ny filomarika Ravalomanana ho an'ireo tratrin'ny kere aty atsimo. Nisy ny fionana izay notarian'ny sekretera general ny antoko team ny maraina teo sy ny biro politika miaraka aminy fivoriana izay nanaovana indrindra ny rindran-daminy. Fanatanterahana ny fikasana Andriamatoa filomarika Ravalomanana izay filompanorina ny antoko ary filohan'ny mpanohatra ihany koa eto Madagasikara tamin'ny filazana fa ny fankalazana ny tsingeritaona naterahany dia na ny fanomezana omen'ny olona na ny fandaniana rehetra tokony atao makasika an'izay tsingeritaona naterahany izay dia ho atolotra ho an'ny malagasy kere sahirana dia atsimo. Dia izay ny antony dianay voalohany fa ny faharoa manarak'izay dia ao anatin'ny redynamisation ny atokotika Madagasikara dia ho an'ny atokotika Madagasikara manokana dia manohy an'izay fitetezam-paritra manao ny redynamisation izay zahay ka aty amin'ny faritra Toliara indray no anatanterahana azy amin'izao fandalovana izao. Tsara ho marina trany fa tsy fanampiana avy any ivelany akory no anatanterahany filomarika Ravalomanana ny fanampiana ireo kere aty atsimo ny nosy izao fa ny fanomezana se zay tokony olaniana tamin'ny tsingeritaona naterahany ny 12 ny volana Desambra teo. Fa ijanona any Toliara ihany isika amin'ity toy ny vaovao manaraka ity dia nisy ny fanadihadiana fohy nataon'ny mpanao gazetinay tamin'ny tanora tany an-toerana ho an'ny androany nandritra izany ary no lalalana fa sahirana tanteraka ny tanora ao an-toerana amin'izao fotoana izao Germano Menjanahary sy Tokra Marolahatra any. Tanora mavita fianarana kanefa tsy anasa izay no ankamaroan'ireo mpitondra-posy bisikilety manao fitaterana eto an-tampon-tanàna ny Toliara raha ny fanadihadiana. Tsy misy ary tsy tanteraka ny fampanantenana izay nataony filoham-pirenena ankehitriny tamin'ireo tanora eto Toliara. Malihaly zao nangaly misy tanora 3 voatifotsy noho ny tsy fisianasa lasa mirona any amin'ny dahalo ny tanora misy ane manana lisansy fa hanany amin'ny jokera skilopusy no iafaran'ilay tanora tsy lahara-pahamehana no tanterahin'ity fitonjana ity fa ny zavatra izay tsy mahamaika
any amin'ny piscine olympique ino moa ny vokatsoa ho hita amin'izany piscine olympique zany any amin'ny terrain laha mosare sarotsy toy tsy afaka hisalaboly laha mosare mbola afa ny fitondrany ny filoha Marc Ravalomanana ho iatrany ireo sendranay teto Toliara androany voatsinjo ny vaventy voatsinjo ny madinika voatsinjo ihany koa ny tanora ny team no andrandray na hanavitra ny firenena amin'izao raha ny maritsika zao tamin'ny fitondrany président Ravalomanana faraparany teo mbola ny 7% ny arikarena nidy coup d'état tsika 1%, nidy ta fitondrany président Iradjomampianina 5%, amin'izao fotoana zao tsika 2%. Tapitrary ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao hatrany ny tenako manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny MBS mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny rapiso indray tompoko.